Sehatra ny fambolena kosa Nanatanteraka atrik'asa ho famerenana ny fitsirihana sy ny famolavolana ny rafitra teknika tafiditra indrindra ao anatin'ny fambolena ny vary, ny katsaka, ny tongolo ary ny voa-maina ny eo anivon'ny ministeran'ny Varotra. Atrik'asa izay haritra 4 andro mo izy ity. Tato-baovao ary entin'ny rotsirakotondrainy eo amin'ny sarany Mamrasoanaivo. Mbola isan'ny teraka olana eto amintsika ny fanodranana karazana sakafo ary isan'izany indrindra ny voa-maina. Miankina indrindra amin'ny kalitao anefa ny fanodranana ireo karazam-bokatra misy eto an-toerana. Ny olana dia ny ankamaroan'ireo vokatra ondrana ny velany dia miverina eto an-toerana avokoa noho ny tsy fahananan'izy ireny ny fenitra takian'ireo firenena vahiny. Raha miresaka fanodranana eto antsika tsy resaka production fotsiny ny abetsahana fa tena le kalitao mitondra azy. Zay tsika vao afaka mametraka ny toeran'ny vokatra izay tiantsika ondrana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fa io foana no ahatonga ny olona amerina ny vokatra avy eto Madagasikara zany. Izay ny lalana ahafahany miaro ny tsenandry zareo. Dia tsika tsy maintsy miomana ny amin'izany. Izay ny hanatsarana ny didy aman-dalàna izay tena ho ampiarina amin'ny ho avy zao. Anisan'ny ohatra iray mivaingana izay misedra olana amin'ireo vokatra avy eto an-toerana ka ondrana ny velany ohatra ny kabaro. Misy ny fenitra manokana izay takian'ny tsena ivelany momba ity vokatra ity, saingy tsy mbola tafiditra ao anatin'izany io vokatra io. Izany indrindra no isan'ny antony Nanatanteraka ny atrik'asa izay karakarain'ny ministeran'ny Varotra nanomboka androany. Tsika nefany vokatra le tsy fametrahana an'le hoe fenitra izay zany. Izay ho avadika ataontsika lalàna mihitsy izy dia samy manao sapa hoe mampetipety ny fidiram-bola le tatsaitontsika dia tsy voahaja le fenitra zany. Dia avy eo na ataon'ny olona ambany ny vidiny na ho averiny le izy dia rehefa ohatran'izay zany dia afaky antoan'le mpanaraka izy. Dia misy ihany koa mifadika amin'ny hoe fotsy ranoray zany ny tendavy ohatrany hoe ilay koambolano moa zany tokotovy amin'ny tsaramaso ihany fa misy an'le hoe mena masonay zany mivoakatsika any satria zao mivolena any amin'ilay fambolena mifadikafo zany fanakaikaiky any le tanimboly ambolenan'le fotsy be sy le maramara zany le mena maso. Entina hanatsarana trano ny famokarana eto an-toerana moa dia misy ny fandaran'asa izay iarahana amin'ny komision'ny Oseana Indiana izay mamatsy vola io fandaran'asa io. Ny fanatevenana ny vokatra avy amin'ny fambolena araka izany ny tanjon'ny fandaran'asa ka faritra 3 eto an-toerana no anaovana azy dia ny faritra Menabe, Vakinakaratra ary Sofia ary ny tanjona dia ny ahafahana mamokatra maro ary amin'ny kalitao tsara ka ho afaka ahondrana.